saint, tu es saint, tu es saint. Toutes les générations devant lui prosterner, entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Et ton nom est le plus grand, et ton nom est tout puissant, et ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, et ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament que tu es saint, l'univers proclame que tu es saint, que tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Faut qu'il l'a pardonné, faut qu'il l'a acheté, faut chanter ce cantique à l'agneau. Faut qu'il l'a libéré, faut qu'il porte son nom. Fais-moi chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité, et les anges acclament que tu es saint, l'univers proclame que tu es saint, que tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Et tu es saint, Dieu d'éternité. Et tu es saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, et ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Jésus, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, et ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, et ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et tout ton peuple crie que tu es saint, tu es le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Tu es saint, jamais tu es saint.
to l'éternité. Oui, tu es saint, à jamais tu es saint.
masina ny tompo Andriamanitra. Rahayo masina Jesosy masina fanayo masina 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 rahayo masina Jesosy masina fanayo masina 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 ny tompo masina ny tompo masina ny tompo Andriamanitra. Masina ny tompo masina ny tompo masina ny tompo Andriamanitra. Aleluia, aleluia, aleluia. Mbola faly miara-banareo eran-tany anio alakamisy fa 4 ny volana desambra 2025. Ry hava malala ao amin'ny tompo. Ny hira izay nenontsika teo dia manambara ny fahamasinan'Andriamanitra. Masin'Andriamanitra ary tena lehibe indrindra io Andriamanitra io. Ry havana, na ny hira miteny vazaha zany, na ny hira miteny gasy, dia ny fahamasinan'Andriamanitra no voambara. Ny fahamasinan'Andriamanitra. Ahoana no tena anajantsika izany fahamasinan'Andriamanitra izany. Ry havana, mila antsika tena mahatsapa mihitsy hoe ahoana moa ny fomba fiainantsika eo anatrin'Andriamanitra ny amin'ny tokony anajantsika ilay fahamasinana. Tiantsika ny tompo ary mbola nomeny fotoana antsika ahafahantsika mivory toy izao amin'izao andro alina izao. Mazava ny hira, fa ny hira dia manambara hoe mandrakizay dia masina izy. Izay ny amin'ny teny vazaha teo. Mandrakizay, 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 mandrakizay dia masina ny tompo Andriamanitra. Ny tamin'ny teny gasy dia mazava tsara amintsika fa masina ny tompo. Ry havana, tokony ho masina koa isika. Izay no mahatonga antsika miezaka foana mitady azy andro aman'alina ary mitandrina amin'ny fitondran-tenantsika. Aleluia, aleluia. Ry havana, ivavaka aloha isika hisaotra an'ilay masina, dia ilay mandrakizay zany isaorantsika izy dia raintsika izy ankalazaintsika izy okenao mihitsy anandratra any tompo any mitoerana misy anao any, satria ho anao sy ny tompo irery. Zako eto dia ho asy ny tompo irery fa ho anareo eran-tany aniko, fa za tsy maheno anareo. Dia eto aho mampaherenareo, dia miaraka itsika eto idera sy ankalazan'i Jesosy ary koa hibebaka ary hivavaka eo anatrehany. Vavaka tsika tompoko, hiderantsika azy satria izy ilay masina mandrakizay araka ny voambara teo dia raintsika izy, ankalazaintsika izy amin'ny fiainantsika zany satria noho izy no natoy izao antsika, mbola famindram-pony, mbola fahantsika miaina toy izao. Andao ara-tompoka hivavaka tsika hidera ilay tompo Andriamanitra mahery. Sandrato ny vavakanao. Jesosy tompo, misaotra anao izay. Midera mankalaza Jesosy satria ianao tokoa ilay masina. Ianao rery ihany no azo topoina. Ianao rery ihany no azo ankalazaina.
ianao rery any no azo ajaina Jesosy, ary tsy misy toanao. Ianao ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ianao ilay andriany fiadanana, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay doria. Ianao zany Jesosy. Ka indreto zay tompo miantso anao Jesosy amin'izao andro alina mangina izao. Enao Jesosy ilay lioan'ny Joda Jesosy, ka manaja anao izay. Mankalaza anao zay Jesosy malala ho. Enao ilay amin'ny seza fiandriananao. Ianao ilay Andriamanitra lehibe indrindra, avo indrindra, tsara indrindra Jesosy io, no antsoinay amin'izao andro alina mangina izao. Ianao ilay saint mandrakizay doria. Ianao irery any izany. Ianao ilay lioan'ny Joda Jesosy. Ianao ilay mpanjaka ny mpanjaka, roi de roi, seigneur de seigneur. Ianao zany Jesosy, ka mideranao zay Yeshua Masia, mideranao zay mankalaza anao zay Jesosy, satria tsisy toanao. Enao no asandratray amin'ny fiainanay, enao no derainay, enao no ankalazanay satria mendrika derainay ianao. Tompo malala ho, misaotra ny amin'ny tombonandro, misaotra ny amin'ny fotoana ahafahanay mbola mivavaka amin'izao andro alina mangina izao. Jesosy, maro ny efa matory, maro dia maro Jesosy. Fa izay kosa tompo dia mbola mitady ianao eto Jesosy. Eny Jesosy, mangataka ny fanatrehanao, mangataka ny fanatrehanao tompo anao Jesosy, anatrika anay tsiraray avy zanakao amin'ny toerana izay misy anay Jesosy. Tompo malala ho, oky ianao Jesosy, ampidebaka anay amin'ny teny izay omenao anay fanay masina, satria ianao ny patron, ianao fanay masina no patron. Ka oka ny teny rehetra izay tonga eto dia ampiovanay ary tena ampijoranay, satria raha mandeha araka ny nofinay izay dia very izay, very izay. Ka mangataka aminao Jesosy, oka ianao ampisokatra ny masom-pananay tsiraray avy. Oka ianao tompo anala koa izay tapitapina amin'ny sofinay rehetra Jesosy malala ho, ka mba hiratra ny masom-pananay. Mangataka aminao Jesosy, ianao Jesosy no afaka Jesosy mandravarava ny asan'ny fahavalo izay mitady hanafika anay tompo amin'izao vavaka taonay fionanay aminao izao Jesosy, satria ny fahavalo dia tsy faly Jesosy, fa rombotra Jesosy ny fahavalo. Ka ianao Jesosy no tomponay, ianao Jesosy no ankalazainay, ka amin'ny anaranao Jesosy no andidinay sy androanay ny asa matin'ny Satana rehetra, dia adorana amin'ny rano zany Jesosy verandavakinery zany, tsy manan-kery tsy manam-pahefana. Miala ny devoly manampitsofina rehetra, potena amin'ny rano Jesosy efa Nazareta zany dia verandavakinery. Mialinareo devoly izay manakana ny tenin'Andriamanitra hita anatin'ny sofina anatin'ny tenanay, dia potena amin'ny rano Jesosy zany, davakinery ny plasinareo. Miala koa ny devoly manampy maso rehetra izay tsy manazava ny masonay sy ny sainay ara-panahy, dia adorana amin'ny rano zany Jesosy, ary verandavakinery zany tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay. Miala koa zany ny asa matin'ny Satana rehetra, ny fanaratsy rehetra, ny devoly mpamosavy izay manafika anay amin'ny alalan'ny écran zany, dia potena amin'ny ranao zany Jesosy verandavakinery zany, tsy manan-kery tsy manam-pahefana. Fa ny ranao tompo no mandravarava favalo rehetra, satria anao dia fanahy mahery anao tompo, ka dorana amin'ny ranao zany Jesosy, ary verandavakinery zany tsy manan-kery tsy manam-pahefana. Miala koa ny devoly mpitondra retina rehetra, dorana amin'ny ranao zany Jesosy, ravana amin'ny rano Jesosy, ary verandavakinery zany tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay. Dorana amin'ny rano Jesosy, miala ny asa matin'ny Satana rehetra, ny asan'ny Lucifera, dia dorana amin'ny rano Jesosy zany, davakinery ny plasinareo tsy manan-kery tsy manam-pahefana. Mialinareo menarana ela, dorana amin'ny rano Jesosy, davakinery ny plasinareo tsy manan-kery tsy manam-pahefana, faresinareo. Miala devoly Belzebuba, dorana amin'ny rano Jesosy, ravana amin'ny rano Jesosy, davakinery ny plasinareo, potena amin'ny rano Jesosy nareo, davakinery ny plasinareo tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay. Miala devoly Lucifera, dorana amin'ny rano Jesosy, ravana amin'ny rano Jesosy. Miala amin'ny tokantranonay, miala amin'ny tenanay, miala amin'ny asan'Andriamanitra, potena amin'ny rano Jesosy, ravana amin'ny rano Jesosy, davakinery ny plasinareo tsy manan-kery tsy manam-pahefana. Ny fanaratsy rehetra izay mitaditady hanafika na voatonona tsy voatonona, dia dorana amin'ny rano Jesosy, dorana amin'ny rano Jesosy, dia davakinery nareo tsy manan-kery tsy manam-pahefana. Ny
tompo mandravarava ny rano Jesosy mandravarava ary midy avokoa ny varavarana rehetra izay tady idiran'ny fahavalo tsy manakely tsy manapafana fa resinareo davaky ny hely plasona raha Jesosy izay avy amin'ny Nazareta ka misaotra anao Jesosy satria ianao Jesosy no manatrika eto ianao Jesosy no miasa eto Jesosy malalao ka oka ny fanay masinao Jesosy no hitantana anay eto oka ny ranao tompo andrakotra anay tsiraray avy raha kofy amin'ny rano Jesosy zanako tsiraray avy izay tonga Jesosy ny hain'ny teninao eto raha kofy amin'ny rano Jesosy ny tena sy ny ankohonany ary za koa Jesosy ny tenako sy ny ankohonako ny tokantrano Jesosy raha kofy amin'ny rano Jesosy raha kofy amin'ny rano Jesosy malalao eo koa Jesosy oka ny fanainao Jesosy ampisokatra ny masom-panahana tsiraray avy ampianaro zay fanay masinao tario zay fanay masinao kasio zay fanay masinao mba hiova tena homendrika anao tokoa ka misandrata Jesosy misandrata ambondritra satria anao ilay Andriamanitra velona sy mahery anao ilay mendrika topoina mendrika kalazaina ka misaotra Jesosy mankasitraka Jesosy mideranao mankalazanao Andriamanitra tsara indrindra ho ny voninahitra dia ho anao rery ihany anaran'i Jesosy no angatako izany vavaka izany aleluia amen amen saotran'i Jesosy tsika any amin'ny vavaka izay nataontsika teo koa ny fandroana divola saotrantsika ny tompo lehibe satria ny fanay masina no mitarika antsika andravaravan'ny fahavalo saorana ny tompo izany ny amin'ny fitariany amin'ny fotoana eto satria izy no mitarika eto za dia fitaovana kely ihany dia saorantsika ny tompo izany dia engany ianao tena koa hihetsika mihitsy any amin'ny toerana misy ianao satria ilaina koa anao tena hoe vonona mihitsy koa zany andravan'ny fahavalo raha ohatra mbola tsy hainao ny mandroaka devoly dia henonao ny fomba fandroako devoly aty dia amin'izay ianao manomboka mianatra tsikelikely ary aza misy tahotra mihitsy satria ny hevitra fahavalo izay ampatahotra nefa izy efa resatra fiandohana ny fahavalo efa resy fa rehefa rohanao amin'ara Jesosy rehefa anatin'ny finoana ianao anatin'ny finoana mahery dia lasa izy kanefa ny mitandrema fa oka tena hoe hijoro tsara ianao satria ohatra ka hoe miozongozona ny ara-panahinao dia miverina izy raha mitondra namana indray tompo fa mila tena hoe mijoro tsara dia mandrosoa hatrany dia mahireza hatrany tompo amen amen dahorantsika indray tenin'Andriamanitra ny voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany horaisintsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny apokalipsy nandraintsika teto tamin'ny talata dia henoko ny fanamasina teny taminahy anio fa toizantsika zany izy io toizantsika zany ilay teny satria tsapako hoe misy mbola tokony raisintsika zany tamin'io zany dia horaisintsika zany ilay apokalipsy toko 2 satria misy tiany fanay masina horaisintsika amin'io teny io apokalipsy toko 2 ny novakiantsika tamin'ny talata teo dia amerina kely ako amin'izay tadidia izay hoe mbola tsy tadidia izay efa teo zany na koa efa matadidy ianao fa ho an'izay mbola tsy teto zany tamin'ny talata izay tsy teo zany dia amin'izay fantatrao zany ilay izy fa tsy averiko azavaina tanteraka fa feheziko kely fotsiny zany ilay izy fitiniko moa zany fitenenana apokalipsy toko 2 io zany noraisina tamin'ny talata teo dia nanomboka teo amin'ny 10 noraisina ka hatramin'ny 10 dia io zany noraisintsika teo zany tamin'ny talata dia mombany amin'ny tokony tena hoe iomanantsika tsara satria ho avy Jesosy hitondra ny valisoa ho an'ny tsiraray avy izy dia misy ny tsy azo valisoa afaka mihitsy ianao tompoko miaino ilay vidéo tamin'ny talata zany dia afaka manaraka ny fitombavaka iny ianao azonao atao mihitsy raha manomboka hatramin'ny début dia afaka ianao tena manana fitombavaka ho anao manokana mihitsy amin'ny toerana izay misy ianao raha mbola tsy no hainoinao ilay izy dia eto zany mombany amin'ny hoe ho avy ny tompo hitondra valisoa izay ny tamin'ny talata dia ilay valisoa nefa tsy azo daholo ny olona rehetra fa misy ny overany amin'ny elo zay zavatra misy zany ary zavatra marina tenin'Andriamanitra dia eo ihany koa ny amin'ny hoe ny tsy marina mbola nao tsy marina ihany ary koa zany eo ihany koa na ny olona maloto ara dia oka mbola aloto ihany mafimafy le teny satria tena ny anjelin'ny tompo mihitsy no tonga ny teny zany napahita ny jauna anio bokin'ny faminaniana io zany dia nefa zavatra tsara lehibe koa dia miteny koa ny ten'Andriamanitra eo hoe afaka vakianao mihitsy ny baiboly any aminao teny koa ny ten'Andriamanitra hoe fa izay marina kosa dia oka mbola nao ny marina ihany ary izay masina dia oka mbola hiay masina ihany zay ny tanjontsika tompoko zay tena tanjontsika hiay marina dia hiay masina satria zay tsika vao tafiditra lanitra satria zay tsy manam-pahamasina dia tsy ho tafiditra lanitra mihitsy tsy hitan'ny tompo mihitsy zany tsy hitan'Andriamanitra mihitsy dia nisy antsika
Ovakitsika manomboka amin'ny andiny fahenina. Ovakitsika andiny fahenina ka hatramin'ny andiny fahasivy. Io zany ovakitsika anio zany. Dia ho hitantsika raha ohatra ka mbola sainy fanahy masina antsika anohy verse atiany zany fa misy verse hafa zany nomeny fanampin'io koa zany. Horaisintsika zany eo amin'ny andiny fahenina. Apokalipsy toko roa amby roapolo. Apokalipsy toko roa amby roapolo andiny fahenina ka hatramin'ny andiny fahasivy zany. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titra ato amin'ny baiboliko dia mivaky toy izao hoe avy aingana aho. Amen. Zay zany ny titra zany. Jesosy zany io miteny io hoe ho avy aingana zany Jesosy, hoe avy aingana zany Jesosy. Andiny fahenina amin'anaran'i Jesosy Tompo. Aroy izy tamiko. Zafady. Aroy izy tamiko. Mahatoky sady marina ireo teny ireo. Ny Tompo Andriamanitry ny fanahy ny mpaminany naniraka ny anjeliny aneo amin'ny mpanompiny izay zavatra tsy maintsy ho tonga aingana. Arindro avy aingana aho. Sambatra izay mitandrina ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity. Izao Jaona no nandre sy nahita ireo zavatra ireo. Rehefa nandre sy nahita aho dia niankohoka hivavaka teo alohan'ny tongotr'ilay anjely naneo ahy ireo zavatra ireo. Kanefa hoy izy tamiko, tandremo, aza manao izao, fa mpanompo namanao ihany aho, sady namany mpaminany rahalahinao, sy izay mitandrina ny teny amin'ity boky ity. Andriamanitra ihany no ivavao. Amen. Ry havana, eto ny ten'Andriamanitra dia manambara izany ny amin'i Jesosy hoe izy ny teny zany nampitondrainy an'ilay anjely zany ny teny. Efa nazavaiko teto tamin'ny talata fa ny tompo zany rehefa miteny zany ny tompo Andriamanitra dia amin'ny lalan'ny anjely kosa izy miteny. Araka ny teneniko hoe ny anjely raha vao tonga ny anjely miteny dia tonga dia ny feon'ny lanitra zany, feon'ny tompo Andriamanitra mihitsy no miteny amin'ny lalan'ilay anjely. Izany hoe ilay anjely vao manokatra ny vava, na indraindray ny anjely tsy manokatra vava, fa indraindray izy eo tonga dia fanahy zany anatin'ny nofy, ohatr'izay tonga dia fanahy. Fanahinao zany no itenenany. Tonga dia voarainao le teny tenen'ilay anjely zany. Dia araka ny teneniko tamin'ny talata hoe mila mitandrina fa misy ihany koa nefa ny anjely fahavalo. Ka mila mahafantatra tsara hoe anjelin'ny tompo sa anjely fahavalo ity amandrika ity. Dia ny anjely zany azafady fa mikoka kely ahako dia ny anjely zany rehefa tonga ny anjely dia ny tompo mihitsy no miteny ao anatin'ilay anjely. Izany hoe mampita afatra zany, mampita afatra zany ilay anjely dia rehefa miteny izy dia ny tompo mihitsy no miteny amin'ny alalan'ilay anjely. Amen. Zay ilay izy, tompo Andriamanitra mihitsy. Dia eto zany i Jesosy izy zany no miteny zany satria hoy zany lay teny eto zany. Ilay anjely zany no miteny io hoe tamin'ny Jaona zany, i Jaona fantatsika tsara izy no nahita ny fahitana nasehon'ny tompo ny amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Afaka vakianao manontolo izany. Dia eto zany ny amin'ny zavatra izay nasehon'ny tompo taminy zany no niteny zany i Jaona hoe miteny zany ilay anjely hoe aroy izy tamiko. Jaona zany no miteny eto aroy izy tamiko. Io zany ilay anjely mahatoky sady marina ireo teny ireo. Ny tompo Andriamanitry ny fanahy ny mpaminany no naniraka ny anjeliny haneo amin'ny mpanompiny izay zavatra tsy maintsy ho tonga aingana. Amen. Tanareo zany tena hoe ny tompo mihitsy zany, izy tompo Andriamanitra ny fanahy ny mpaminany. Izy ilay fanahy ao anatin'ny mpaminany. Ry havana, ny tompo Andriamanitra izany. Dia mazava be zany ten'ilay anjely hoe izy zany no naniraka ny anjely hiteny ireo zany ampiseho ilay zavatra ireo ary hiteny zany ny amin'ny bokin'ny faminaniana zany. Zavatra izay nasehon'ny tompo tamin'ny Jaona. Tsy maintsy ho tonga io, tsy maintsy ho tanteraka ny amin'ny iavian'i Jesosy eny amin'ny rao an-lanitra. Izay no mahatonga antsika miambina mba tsy hatoritory isika ary tena hiomantsika mba tena hoe homendrika anatrehan'i Jesosy mba ho tafiditra ny lanitra. Dia eto zany dia ny teny zany
ilay anjely hoe mahatoky sady marina ireo teny ireo, ny tompo Andriamanitry ny fanainy mpaminany no naniraka ny anjeliny haneo amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga haingana. Amen. Eto zany mazava be zany tenyilay anjely fa i Jona zany dia mpanompon'Andriamanitra, satria ambaran'ilay anjely mihitsy hoe haneo amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga haingana. Amen. Ry havana, tsy maintsy ho tonga haingana. Ho avy aingana izany ny tompo, ho avy aingana ny tompo Andriamanitra antsika. Tokony itsika tsy hatoritory intsony. Okontsika io fo satria manjary saosanatria tahaka tamin'ny andro Noa, satria izay mihitsy ny fanoharana any amin'ny boky Matteo 24. Mila mitandrina antsika. Okontsika tena hifo tsara hiambina an' Jesosy. Izany hoe hifo ara-panazany ambarako eto, fa tsy hoe koa ny matory amin'ny alina, fa tena hoe mifo ara-panahy. Tena hoe mandray tenin'Andriamanitra, mivavaka tsara amin'ny tompo, miala amin'ny ratsy rehetra, ary tena mijoro tsara mba ho tafiditra lanitra. Izany no tena hoe mifo ara-panahy, fa tsy matoritory intsony. Andiny 7. Ary indro avy aingana ao, sambatra izay mitandrina ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity. Amen. Nareo zany Jesosy zany no miteny eto. Izy no miteny eto hoe ho avy aingana zany Jesosy. Avy aingana hoy izy, ary tena mara zany. Jerevo ry havana zavatra miseho eran-tany. Jerevo zavatra miseho eran-tany. Mandeha araka ny filarany avokoa ny zavatra miseho eran-tany raha mahita ianao. Tena hoe mahatsiaro fahasambarana ahako za miteny an'izany, satria mahay mandroso ny fotoana hiavian'i Jesosy. Amen. Satria efa amin'ny boky ny Apokalipsy zao tsika zao. Efa amin'ny boky ny Apokalipsy tsika zao amin'ny toko 9. Efa tena mahay mandroso, efa miseho avokoa, mbola misy vitsy sisa ny tavely ny amin'ny fambara izay nambaran'ny tompo. Ary Matteo 24 tsika zao, ry havana, mila tsika tena mitandrina mafy satria ho avy tokoa ny tompo. Ary manomboka tsika zao eo amin'ny fiandoham-paralipiterahana. Zafady, fiandoham-paralipiterahana. Izany hoe mbola misy fotoana zany tsika zany zao hibebahana anantonana an' Jesosy mba tena hijoro tsara mihitsy. Tosantsika ten'Andriamanitra. Andininy 9. Izao Jona no nandresy sy nahita ireo zavatra ireo. Rehefa nandresy sy nahita aho dia niankohaka hivavaka teo anoloan'ny tongotr'ilay anjely naneho ahy ireo zavatra ireo. Amen. Natreo aloha. Eto zany Jona, izy zany nahita araka ny teneny eto azafady, izy zany nandre sy nahita zany ireo zavatra ireo. Rehefa nandresany sy nahita dia niankohaka hivavaka, zany hoe mbola tsy tena hoe anomboka za fa hoe hivavaka teo anoloan'ny tongotr'ilay anjely naneho ahy ireo zavatra ireo. Amen. Ry havana, niankohaka zany izy hivavaka teo anoloan'ny tongotr'ilay anjely izay nampiseho azy ireo zavatra ireo. Dia jerevo ny tenin'ilay anjely, kanefa hoy izy tamiko, bakiko 5, kanefa hoy izy tamiko, tandremo, aza manao izao, fa mpanompo namanao ihany aho, sady namany mpaminany raha alainao, sy izay mitandrina ny teny amin'ity boky ity, Andriamanitra ihany no ivavao. Amen. Ry havana, eto dia ilay anjely tonga dia nampitandrina, tonga dia nitenin'ilay anjely hoe tandremo. Raha ohatra isika tompoko ka hoe misy ohatra hoe ankizy zany alohantsika, na ohatra hoe hiampita arabe io ka hitantsika hoe misy danger ho avy, na koa hoe mbola tsy mahay miampita ilay ankizy dia mitandritsika tandremo. Eo ihany koa ohatra hoe ao an-trano, na olona lehibe koa raha io, raha misy zavatra hoe ho ataony efa fantatsika hoe mety misy zavatra
iseho amin'ilay olona avy eo dia mampitandrina antsika. Eto ilay anjely dia tena hoe mampitandrina satria zavatra grave zany io zavatra io, zavatra tsy azo atao zany. Raha vao mampitandrina dia zavatra hoe hitandremana, indraindray tena ohatrany hoe fanakanana mihitsy zany, fanakanana mihitsy hoe tandremo. Raha ohatra ka mitentsika hoe tandremo dia indraindray ohatrany hoe tonga dia mahatsapa hoe mitandrina, tonga dia hoe ajana aloha ilay zavatra atao. Ry havana, eto ilay anjely tonga dia nampitandrina izy any Jaona. Ny zavatra nampitandremany any Jaona tonga dia nambarany tsara mihitsy, nambarany tsara mihitsy hoe hozy izy avekodrem-pandeha ilay teny tandremo aza manao izao. Amen. Hatreo aloha. Aza manao izao hozy izy. Izany hoe tonga dia nisakana ny Jaona tsy handohalika, tsy hiankohaka. Ny mandohalika moa zafady, ny mandohalika dia mandohalika fa miankohaka miampy zany ny amin'ny fandolehana. Mandohalika miampy fiankohofana zany. Ry havana, tsy azo atao, tsy azo atao. Ary nambara ilay anjely taminy mihitsy hoe tandremo aza manao izao fa mpanompona manao ihany aho, sady namany mpaminany raha lainao. Sy izay mitandrina ny teny amin'ity boky ity, Andriamanitra ihany no ivavao. Amen. Ry havana, eto ilay anjely dia mampafantatra tsara fa izy dia mpanompon'Andriamanitra ihany koa. Izy dia mpanompo ny lanitra ihany koa zany ny anjely. Aleloia. Tahaka antsika izany raha mpanompon'Andriamanitra ianao ato. Tahaka antsika izany. Satria ny anjely dia irak'Andriamanitra. Manao mission ny anjely. Ka mpanompon'Andriamanitra ny anjely. Ka raha ianao koa mpanompon'Andriamanitra dia fantatrao tsara zany hoe mitovy amin'ny anjely zany isika. Mpanompon'Andriamanitra ihany koa dia tsy azontsika atao ny mandohalika miankohaka eo anatrehan'ny anjely. Ary koa na amin'olon-kafa ary tsy azontsika atao misy mandeha miankohaka amin'olona hivavaka hoy aho. Hivavaka eo anatrehan'ny olona anankiray. Na koa statue na inona io. Satria jerevo ny tenin'ilay anjely eto hoe 9:7 ao farany eo hoe hozy izy hoe Andriamanitra ihany no ivavao. Amen. Andriamanitra ihany no ivavao hoy ilay anjely. Andriamanitra ihany no ivavao. Izy irery ihany no afaka andoleantsika. Andriamanitra irery ihany sy ivavahantsika. Ry havana, reny olona marobe hitanao eran-tany ireny, raha ohatra sanatria mbola natazana ianao, ka raha mivavaka amin'olombelona ianao na mame plasin'olombelona anankiray mitovy amin'Andriamanitra dia mibebahy ianao tompoko. Mibebahy ianao. Raha koa mbola miankohaka na mandohalika anatrehana statue ianao dia mibebahy ianao tompoko. Mibebahy ianao tompoko. Efa nazavaiko tanaty video efa imbetsaka ihany izay mombana statue. Zafady, mila tsika tompoko mitandrina. Mila tsika mitandrina fa tena fandriky ny fahavalo izany. Ao amin'ny boky ny Filipina andao jerentsika. Filipianina 2:10. Vakintsika boky ny Filipianina 2:10 aminaran'i Jesosy Tompo. Filipianina 2:10 aminaran'i Jesosy Tompo. Mba ho ameny anaran'i Jesosy no andolean'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, na ny any ambanin'ny tany. 9:10. Sy anekely lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitran'Andriamanitra ray. Amen. Tenareo zany. Eto zany ny tenin'Andriamanitra dia manambara mihitsy fa Jesosy rery ihany, izy rery ihany no tsy maintsy andolean'ny lohalika rehetra. Ny lohalika rehetra. Fa tsy hoe koa hoe ho an'ny gasy ihany ohatra. Na hoe koa hoe
any vazaha ihany ohatra na hoe ko hoe any tompo-pivavahana ray ihany ohatra zafady fa ny ten'andriamanitra tsy mazava be tao amin'ny boky Filipina toko 2:10 hoe mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no ando alehan'ny lohalika rehetra tompoko na ny any an-danitra hoy izy ny ten'andriamanitra eto na ny any an-danitra na ny ety tany ty tany ianantsika ity na ny ety zany tsy maintsy mandoalika na trehan'i Jesosy daholy ary koa hoe na ny any ambany tany amen amen na ny ambany tany ary koa miampy hoe sy anekeny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitran'Andriamanitra ray amen ry havana tsy maintsy isika mandoalika eo anatrehan'ny tompo Andriamanitra ireriany mazava be ny ten'Andriamanitra tsy maintsy tsika mandoalika eo anatrehan'i Jesosy Kristy ilay mpanjaka ny mpanjaka izy ilay mpanjaka lehibe indrindra zany dia mazava tsara ao bokiny Apokalipsy izy ilay ho avy mitondra valisoa izy ilay ho avy tsara izy ilay ho avy hanafaka antsika zanany amin'ity tany feno faharatsiana ity raha mijoro tsara isika raha miala amin'ny ratsy rehetra isika izy rery ihany ilay ampiakatra antsika ny an-danitra andovaka itsika ihany atao amin'ny Apokalipsy toko 4:20 andihy 9:10 ka hatramin'ny farany andovaka itsika io amaranantsika anazy dia hivavaka tsika rehefa avy eo Apokalipsy toko 4:20 andihy 9:10 ka hatramin'ny farany miangavy ianao iaino tsara mihitsy ilay tenin'Andriamanitra fakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo ny tompo zany no miteny eto izao Jesosy no naniraka ny anjeliko hanambara aminareo ireo zavatra ireo ho an'ny fiangonana izao no solofo sy taranak'i Davida ny kintana mamirapiratra fitarikandro ny fanahy sy ny ampakarina no miteny hoe avia aoka izay mandre hiteny hoe avia ary aoka ho avy izay mangetaeta ary izay mety dia aoka izy isotro mamaimpoana amin'ny ranonaina izao dia manambara amin'izay rehetra mandre ny teniny faminaniana amin'ity boky ity raha misy manampy zavatra amin'ireo Andriamanitra hanampy ireo loza voasoratra eto anatin'ity boky ity ho azy ary raha misy manaisitra zavatra amin'ny teny amin'ny boky ity amin'ny boky ity faminaniana ity dia esorin'Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazonaina sy amin'ny tanàna masina arak'izay voasoratra ato anatin'ity boky ity hoy izay manambara ireo zavatra ireo eny avy aingana ao amen avia Jesosy tompo ho amin'ny olona masina rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo amen ry havana tsara ny teny Jesosy zany no miteny eto izy mihitsy no miteny ary izy dia ho avy hampiakatra antsika raha vonina isika dia ho avy ny tompo hampiakatra antsika ho any an-danitra fa mila antsika tompo araka ny 9:11 mila antsika tsy maintsy manasa ny akanjontsika zany mba hananantsika fahefana amin'ny hazonaina sy idirantsika amin'ny vavahady ho ao an-tanàna amen ho any an-danitra zany mila antsika manasa ny akanjontsika araka teniko hoe ny fanahintsika io ny fanahintsika ho toy ny virijiny endry fa tsy toy ny virijiny adala satria raha ohatra ka tsy mankatoan'ny tompo isika fa zay tiantsika ihany ataontsika dia eo ny 10:10 izay vakina teto dia manambara hoe vakiko amin'ny Jesosy tompo hoe fa nivelan'ny alika ny mpanao ody ratsy ny mpijangajanga ny mpamono olona ny mpanompo sampy ary zay rehetra tia lainga sady mandainga amen ry havana so sanatria ka nivelan'ny ny hafarantsika raha ohatra ka tsy mankatoan'i Jesosy isika oka antsika tompoka tena hoe hitady ny tompo anaradia azy ary anaja azy ary tsy hivavaka amin'ny statut na hivavaka amin'ny olombelona akory hoe iankohaka amin'ny olombelona okantsika tompoka hiala tanteraka amin'ny fomba-pivavahana rehetra izay tsy akasitrahan'Andriamanitra fa izy rery ihany no afaka nantonantsika hivavahantsika ary andoleantsika izy rery ihany mazava be ny ten'Andriamanitra teo ka hivavaka antsika tompoka andohalika isika eo anatrehan'i Jesosy rery ihany andohalika isika Jesosy rery ihany raha ohatra marary ianao ka hoe tsy afaka mandeha mihitsy
fa ambony fandrina ny tompo any mindra fo aminao sy anasitrana fa raha ohatra ka afaka ianao mandoalika dia azakamo satria ny tompo tsy hainy mihitsy ny vavaka n'olona kamo oky tena ifo ary ny fahakamoana tompo dia mahaverany amin'ny elo izany mahaverany amin'ny elo izany satria ao amin'ny afaka vakianao mihitsy ny ten'Andriamanitra satria ao amin'ny bokyny apokalipsy ihany toko 1:20 andininy fahavalo dia manambara hoe vakiko amin'ny rahasoso tompo hoe apokalipsy toko 1:20 andininy fahavalo fa ny osa ny tsy mino ny vetaveta ny mpamono olona ny mpijangajanga ny mpanao ody ratsy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao anatin'ny farimy rehetra afo sy solofara izany no fahafatesana faharoa amen hitanareo zany ny osa zany olona osa zany kamo anatin'ny fahakamona tokony foitsika tompo tena hitady en Jesosy bebe kokoa hiala amin'ny fomba rehetra izay tsy ekeny tompo ary tsy mamendrika atsika natrehan Jesosy mila atsika tena mifo tanteraka mba ho tafiditra lanitra ary mba ho faly amintsika ny tompo ary atsika tena ho sambatra ao amin'i Jesosy satria izany no faniriantsika izany no faniriantsika dia mba hidirantsika ny lanitra ka andeontsika tompo hivavaka andoalika natrehan Jesosy itsika hiantso azy hidera azy ary ankalaza azy hibebaka eo anatrehany ary koa hitondra mbavaka ny hafa ihany koa satria manjary tsy mety raha ohatra ka hoe tia tena isika ataontsika tompo andoalika eo anatrehany tompo hivavaka tompoko andoalika isika eto amin'ny tompony mombanao oky ianao hibebaka amin'ny Jesosy atsovy Jesosy dia mibeba ianao no malala izay olana amin'ny fiainanao ianao no malala izay fahotana nataonao ianao no malala ny amin'ny tsy famendrehanao teo anatrehan Jesosy zaho tsy malala ny mombanao Jesosy rery ihany no mahafantatra ny mombanao ka oky tsika hiverina amin'ny Jesosy tanteraka anatona azy hitady azy satria ny tompo dia mila antsika anatona azy fa afaka antsika tompoko Jesosy tompo indreto izay Jesosy malala mitady ianao Jesosy miantso anao Jesosy satria Andriamanitra tsara indrindra ianao Andriamanitra lehibe indrindra anao Jesosy malala ary tsisy toanao Jesosy tompo mangataka ny famindramponao mangataka tompo ny fitantananao Jesosy satria Jesosy ho any amin'iza moa izay Jesosy raha tsy ho any aminao irery ihany ianao rery ihany Jesosy no tianay Jesosy antsoina ianao rery ihany tompo no tianay Jesosy hoderaina sy ankalazaina Jesosy mangataka ny famindramponao Jesosy satria tsy mendrika izay mpanota ratsy Jesosy malala tompo misaotra ny amin'ny teninao Jesosy satria impirire tompo teo aloha Jesosy dia mivavaka Jesosy satria rehefa mivavaka Jesosy dia tsy mifantoka tsara aminao Jesosy mamindra fo aminay Jesosy satria tao Jesosy ny tsy fahalalana tao any koa Jesosy ny amin'ny fahazarana tao any koa Jesosy ny amin'ny fanarahana olona Jesosy ka mamindra fo aminay mamelanay Jesosy amboary tsiraray avy mifona tompo ny amin'ny tsy fiheveranay Jesosy ny amin'ny fahalebiazanao Jesosy mangataka ny famindramponao Jesosy satria ho avy ianao ampiakatra izay efa niomana ihany ho avy ianao Jesosy ampiakatra Jesosy ny virjiny 5 endry ihany no tafiditra Jesosy ao ambalanao fa ny 5 adala tompo dia ho very Jesosy mamindra fo aminay Jesosy mamelany elokay Jesosy malala diovy Jesosy zay fa tena ho mpanompo mahasoa tokoa Jesosy tompo impirira Jesosy no variana Jesosy amin'izao tany iainana izao Jesosy malala nefa ny Jesosy ho avy ianao Jesosy ka mamelany elokay mamindra fo aminay Jesosy amboary Jesosy ny fisainanay tsiraray avy diovy tompo ny fisainanay Jesosy
mba tena hitady anao bebe kokoa Jesosy, mba hisaina ny lanitra anomana ny amin'ny mandrak'izay anay Jesosy any, satria Jesosy any tsy maintsy ho avy ny fotoana ialanay ety, ka mamindra fo Tompo, mamela heloka Jesosy any, avaozy izay, amboary izay Jesosy any, fa mila anao izay Tompo. Ianao ilay Andriamanitra velona sy mahery, ianao ilay tompoina, ianao ilay ankalazaina, ianao ilay asandratra, ianao ilay Yesoa, no rery ihany no andole aloha alika rehetra, ianao dia no rery ihany na ny an-danitra na ny etỳ tany na ny ambanin'ny tany, ianao rery ihany Jesosy io, sy aneken'ela rehetra fa ianao no tompo Jesosy io, ka mamindra fo aminay ianao, mamela ny heloka Jesosy malala ho. Diovy Jesosy ny fijerinay, dioviko Jesosy izay eno ny sofinay Jesosy, okanao tompo anadio anay tanteraka Jesosy, mba ho adio anatrehao zay Jesosy malala, afao Jesosy zay rehetra tsy anao Jesosy ny amin'ny fomba fiteninay tompo malala ho, anatin'ny fonay tompo okanao anala izany Jesosy, zay tsy novolenao Jesosy tanatin'ny fananay Jesosy tokony tompo anatsoka izany Jesosy. Ianao Jesosy no mpanasitrana, ianao Jesosy no mpanafaka, ianao Jesosy no mahafaka manavitra anay Jesosy, satria ianao tompo no mpamonjy Jesosy, ka amboary Jesosy malala ho, amboary Jesosy ny fisainanay Jesosy, diovy zay tompo, amboary Jesosy ny fiteninay Jesosy, amboary Jesosy ny fonay Jesosy, mila anao zay Jesosy malala ho, amboary tompo ny fonjanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy, mibebaka zay Jesosy malala ho amin'izao ora sy fotoana izao, mamindra fo aminay Jesosy, mamindra fo aminay tompo, ampenaritra Jesosy mba ho mendrika ho anao, avoatsy tompo mba ho mendrika ho anao Jesosy io, mila anao fantatra Jesosy malala ho, satria tompo tsy mahavita tena izay, tsy mahavita tena izay Jesosy malala ho, ka okanao Jesosy anadio ny fonay, diovy ny fonay tompo mba ho tena toy ny fonao Jesosy malala ho, diovy koa Jesosy ny tananay sy ny tongotray Jesosy, zay rehetra ny kasinay, zay rehetra nalehanay tsy araka sitraponao tompo, diovy amin'ny ranao zay, diovy amin'ny ranao tompo, satria Jesosy ny fahavalo Jesosy dia fetsy ary mitady amandriana anay foana, okanao Jesosy hiaro anay zanakao tsiraray avy Jesosy io, mamindra fo aminay, mamela ny helokay Jesosy tompo, diovy amin'ny ranao Jesosy ny vavanay, sasao amin'ny ranao Jesosy, mba hiteny mendrika foana izay eo anatrehanao, mba hiteny tahaka ny fiteninao Jesosy tompo, mba tsy ho be teny Jesosy io, asio fiambelana tompo ny varavarany molotro, mangata amin'ny Jesosy ianao ohatra ka tena be teny loatra ianao, mangata amin'ny Jesosy raha ohatra te hiova ianao, mangata amba sy ny fiambelana varavaram-bolotro, satria izay ny nangatahany Davida, izay ny nangatahany Davida ao amin'ny salamo Jesosy, mangataka aminao Jesosy, asio fiambelana Jesosy varavarany molotro Jesosy, ianao Jesosy dia tsy be teny ianao tompo, fa izay tompo zay zanak'olombelona Jesosy dia be teny loatra, ka mamindra fo aminay Jesosy, amboary tompo ny fiteninay, amboary Jesosy, okanao tompo anadio Jesosy ny fiteninay tsiraray avy, asio fiambelana Jesosy ny varavarany molotro tsiraray avy Jesosy io, mila anao zay tompo malala, satria tompo tsy mahavita tena izay, tsy mahavita teny izay Jesosy, fa mila anao izay Jesosy, ianao no mpamonjy, ianao no mpanafaka, ianao no mpitantana Jesosy, tompo mangataka ny famindram-ponao, sasao amin'ny rano zay Jesosy malala ho, diovy amin'ny ranao tompo, mamela anay ianao, avao zay Jesosy, amboary Jesosy tompo malala ho any amin'iza moa zahay tompo, sotronay Jesosy ny ranao tompo, afaka manadio anay Jesosy, afaka manadio ny taovanay manontolo Jesosy, afaka manadio ny lalandranay Jesosy, ny rano Jesosy no tena fisotro, rano Jesosy oka nadio anay tsiraray avy, diovy amin'ny rano Jesosy malala ho, okanao nadio Jesosy lalandranay Jesosy, diovy amin'ny rano tompo, satria zanakao zay Jesosy, zanakao zay tompo malala ho, ka mangataka amin'ny tompo anadio Jesosy ny taovanay manontolo, lalandranay, ny mombanay manontolo Jesosy, diovy amin'ny rano Jesosy, Jesosy malala ho, okanao Jesosy andoro Jesosy rehetra tsy anao anatin'ny taovanay Jesosy tompo, mangataka ny fanay masinao, okanao fanay masina nasitrana ny douleur rehetra, ny retina rehetra fanay masina, no dokotera ambony dokotera rehetra, ianao ilay fanay mpanasitrana, no ilay fanay mpanavao, no ilay fanay mpanafaka ihany koa, fanay masina ho sitrano izay, okanao nasitra zay tsy salama rehetra ato fanay masina, ianao ny dokotera, ianao rery ihany no afaka manasitrana anay, okanao hikasika zanakao tsiraray avy izay tsy salama, ianao rery ihany no dokotera mpanasitrana fanay masina,
oka ny afinao anadio ny taovana manontolo, oka ny afinao anadio anay tsiraray avy fanay masina o, sy trano izay tsy salama, sy trano izay mangataka fanasitrana aminao fanay masatrianao fanay ny iray, ianao ilay dokotera ambony dokotera rehetra fanay masina o, amboary zanakao, sy trano zanakao tsiraray avy, amboary ny fony tsiraray avy, oka ianao hitoetra anatinay mandrakizay fanay masina satria milanao izay, milanao izay fanay masina o, satria ianao ilay tao aminay mandrakizay fanay masina ka milanao izay, ianao ilay fanay fiton'Andriamanitra velona, ianao ilay fanay fiton'Andriamanitra velona, oka ianao fanay masina hitoetra eto aminay, fanay masina o, avaozy izay, avaozy izay fanay masina o, oka ianao anavao ny soloka ao anatinay tsiraray avy, fanay masina o, fenoy ianao izay, fenoy ianao izay fanay masina o, oka ianao amilanay mitafitafy fanay masina, fenoy ianao izay fanay masina o, milanao fatratra izay, ianao ilay fanay ny iray, ianao ilay fanay lehibe indrindra, fenoy ianao izay fanay masina o, oka ianao amilanay mitafitafy fanay masina amin'ny lohanay ka hatramin'ny faladianay, fenoy ianao fanay masina o, milanao fatratra izay, milanao fatratra izay fanay masina iray, ho any amin'iza moa izay raha tsy ho any aminao irery ihany, ho any amin'iza moa izay raha tsy ho any aminao irery ihany fanay masina, ianao ilay fanay ny iray, ka fenoinao izay fanay masina, ilay fanay fiton'Andriamanitra, oka ianao ameno anay, oka ianao ameno zanakao tsiraray averan-tany izay manatrika anao eto, oka ianao ameno zanakao tsiraray averan-tany izay manatrika anao eto fanay masina, amboary ny tsiraray avy, kasio ny tsiraray fanay masina, kasio zanakao tsiraray fanay masina, amboary ny tsiraray fanay masina o, kasio zanakao tsiraray avy ato amin'io avy Jesosy, oka ianao fanay masina hiasa amin'ny tsiraray avy, oka ianao hiasa amin'ny tsiraray avy, oka ianao anova amin'ny fisainan'ny tsiraray avy, anova ny momba ny tsiraray avy fanay masina rehefa manatona anao izy ireo, sotranao fanay masina, afaka aminao koa izay Jesosy oka ianao Jesosy mindra fo Jesosy amin'ny zanakao izay mibebaka Tompo, izay vonina hiala Jesosy amin'ny fanompo-tsampy rehetra anio Jesosy, oka ianao Tompo amindra fo aminy, oka ianao Jesosy hampianatra azy Jesosy hialany tanteraka amin'izany Jesosy satria tsy mahasoa izany Jesosy, eo Tompo izay mivavaka amin'ny statut Tompo ka vonina hiala Jesosy, oka ianao Tompo handray Jesosy ny fifonany, mamindra fo ianao Jesosy, amboary izy Tompo, oka ianao Tompo ampafantatra bebe kokoa azy Jesosy ny amin'ny fahalehibiazanao Jesosy satria Tompo tsy mahafantatra ny naina Jesosy ny zanakanao, fa mamindra fo aminao Jesosy malalao, ampalalao bebe kokoa izy Tompo malalao ao anatin'ny teninao Jesosy satria ianao ilay Andriamanitra, ianao ilay teny tonga nofo Jesosy ka mangahataka aminao Jesosy, amboary zanakao Tompo malalao, tafiny herinao izy Jesosy mba tsy ho reraka Jesosy, eo koa Tompo izay miverina aminao Jesosy, izay niverin-dalana Jesosy ka miverina aminao Jesosy, mamindra fo ianao amin'ny tsiraray avy, mamindra fo anao amin'ny tsiraray avy, mamindra fo amin'ny tany Jesosy amin'ny zanakao eran-tany Tompo, milanao Jesosy ny zanakao, milanao Jesosy ny tany Jesosy, ho any amin'iza moa izay Tompo raha tsy ho any aminao irery ihany, ianao no mpamonjy, ianao lehibe indrindra, ianao ny tsara indrindra Jesosy malalao ary tsy misy toanao Jesosy, ianao no antsonay, ianao no ankalazainay, ianao no tadiavinay eto Tompo malalao, ka mangahataka Jesosy fa mindram-po avy aminao Tompo malalao, eto Jesosy dia mahatsapa fa misy ola anatin'ny alahelo, anatin'ny ranomaso Jesosy ato, mangahataka aminao Jesosy amin'ny fotoana andalova zany olona zany ato Jesosy, dia ho fantany Tompo fa izy Jesosy, izy Tompo ao anatin'ny alahelo Jesosy, anatin'ny ranomaso Jesosy Tompo, oka ianao Tompo ampikalemeny ny fony izany olona zany Jesosy, ampaherezo izy Jesosy amin'ny ady izay hatrehany Jesosy ao an-tokantranony, ampaherezo izy Tompo, oka ianao Tompo ampitafierena azy Jesosy na amin'ny asany zany, na amin'ny tokantrano zany Tompo malalao, na amin'ny inona Tompo malalao, ampaherezo izy Jesosy malalao, oka ianao Jesosy ampahery Jesosy ny zanakanao Jesosy, mila famonjena avy aminao satria ianao Andriamanitra lehibe indrindra, ianao Jesosy mampahery ny reraka, ianao Jesosy mampangina izay mitomany Jesosy, ka mangahataka ny famindram-ponao Jesosy Tompo, mivavaka Jesosy ho azo tontolo izao, oka ianao Tompo apisy Jesosy peo ho zanakao eran-tany satria Jesosy eny Tompo tsy azo ajana Jesosy zavatra ho avy satria Tompo ianao Jesosy fa anatin'ny programanao Jesosy zavatra ho avy rehetra Jesosy fapetraka aminao Jesosy izany, oka ianao Tompo ampahery zanakao eran-tany Jesosy, mba tsy ho reraka Tompo ny zanakanao Jesosy, tafiny herinao Jesosy zanakao eran-tany Jesosy izay ao anatiny
fanaintainana anatin'ny fiasan-doha anatin'ny olona maro samihafa Jesosy amin'izao zavatra miseho eran-tany izao Jesosy tafinerinao Tompo zanakao eran-tany rehetra Jesosy malalao Tompo malalao mangataka aminao aho mangataka aminao Jesosy ampijoro Jesosy ny zanakao tsiraray avy eny Jesosy anao Tompo efa niteny Jesosy fa zay fazavazo tontolo izao Jesosy eny Tompo okanao Jesosy ampazavanay bebe kokoa Jesosy malalao ary ampahiranay bebe kokoa Jesosy malala milanao zay Jesosy malalao ianao Tompo no asandratray Tompo amin'ny fiainanay ianao asandratray amin'ny fiainanay Jesosy malalao Tompo hoetiko koa Jesosy hoetiko koa Jesosy nitandrazanay Tompo malalao nitandrazanay Jesosy malalao okanao Tompo ikasika Jesosy malagasy tsiraray avy anova Jesosy ampahery Jesosy okanao Tompo hiditra antsela Jesosy amin'ny tandrazanay Jesosy malalao anova Jesosy tena ho tany feno filaminana ho tany feno fandriam-pahalemana Jesosy mangataka aminao Jesosy malala okanao Tompo hiditra antsehatra Jesosy ao Madagasikara Jesosy okanao Jesosy amindra fo Jesosy mibebaka izay Tompo an'ny Madagasikara bebaka izay Tompo an'ny gasy tsiraray avy mangataka ny famindram-ponao Jesosy manomboka any amin'ny mpitondra Jesosy ka hatramin'ny zamadinika Jesosy mangataka ny famindram-ponao Jesosy amboary Jesosy ny tandrazanay Jesosy malalao ao Jesosy zavatra miseho maro samihafa ny Madagasikara ao Jesosy ny amin'ny tondran-drano ao Jesosy ny amin'ny olana maro samihafa Jesosy mifona ao Madagasikara Jesosy malalao mangataka ny famindram-ponao okanao Tompo ampahery zay reraka Jesosy malalao satria maro Jesosy zavatra miseho tandrazanay Jesosy Tompo malalao maro Tompo zavatra miseho ao Jesosy ireo olona anatin'ny fahantrana Jesosy mangataka ny famindram-ponao okanao Tompo hiaro an'izy ireny Jesosy malalao tafinerinao Jesosy malalao mangataka Jesosy ny famindram-ponao Jesosy Tompo tondra-bavaka koa Jesosy zanakao eran-tany Jesosy izay anatin'ny persécution Tompo arovy Jesosy ny zanakao Jesosy milanao Jesosy ny zanakao eran-tany Jesosy satria ianao Tompo norainay ianao norainay Jesosy okanao Jesosy andefa anjely Jesosy hiaro hiambina zanakao Jesosy satria Tompo ny fahavalo dia ratsy Jesosy ka mangataka ny famindram-ponao Tompo arovy zanakao eran-tany Jesosy mangataka aminao aho mangataka aminao Jesosy ianao ilay Andriamanitra tsara indrindra lehibe indrindra ary tsy misy toanao misaotra Jesosy misaotra Tompo misaotra ny amin'ny fotoana teto Jesosy misaotra Tompo ny amin'ny teny nomenao anay Jesosy Jesosy ho avy ianao hitondra valosoa Jesosy engany Jesosy mba azo valosoa Jesosy malalao enga Tompo mba azo valosoa Jesosy malalao Tompo mba ho tafiditra any an-danitra Jesosy na dia tsy mahazo nainanaina zay Jesosy malala fa tonga any aminao Jesosy zay zava-dehibe Jesosy hidiranay lanitra Jesosy zay Tompo ny faniriko Jesosy mangataka ny famindram-ponao tany fa tsy matananao zay Jesosy malala tany zanakao tsiraray avy okanao ampitafihery zanakao tsiraray avy tazomy Tompo amin'ny tananao akavanana Jesosy tananao akavanana famarinanao Jesosy zay mangataka ny famindram-ponao mangataka ny revy aminao Jesosy ianao no ajaina ianao no asandratra ianao no tompoina ianao no deraina mendriko miambonahitra ianao satria ianao ilay masina izay irany inonay teo Jesosy ianao ilay masina mandrakizay doria ianao reriany no masina Jesosy ianao reriany Jesosy no tompoina ianao reriany Jesosy no asandratra Jesosy ianao ny sandratra Jesosy ianao dia ianao reriany Jesosy ka mideranao zay ray mahalala ianao ilay Andriamanitra mandrakizay doria ianao ilay masina mandrakizay doria ianao zany ianao ilay alpha sy omega ianao ilay voalohany sady farany araka ny teny teo eny ianao reriany voalohany sady farany ianao ilay alpha sy omega Jesosy ianao ilay nioanjoda Jesosy ianao no mendrika miambonahitra mendrika deraina mendrika kalazaina Jesosy ianao ilay Yeshua Masia ianao zany Jesosy ka misaotra anao Jesosy satria ho avy ianao hakanay zanakao arovy zay Tompo ambanin'ny tana maherinao arovy zay Jesosy arovy zay Jesosy malalao petraka aminao Jesosy ny andro alina amin'izao alina izao mangataka torimaso mamy Jesosy izay mbola tory Jesosy arakofy ambanin'ny tana maherinao Tompo izay zanakao Tompo tahaka ny zanaka koa ao ambany latriny reniny eo koa Tompo zanakanao zay mety hanomboka hiasa sady Jesosy satria mety efa maraina ny toerana misy anazy eo koa Tompo izay fanepesarana any an-dalana Jesosy okanao Tompo hiaro ny tsiraray avy koa Jesosy arovy koa Jesosy toy zanaka koa Jesosy eo ambany latriny reniny Tompo arovy Jesosy ny zanakao tsiraray avy
ilanao zay tompo malala ao satria ianao no Andriamanitra io. Noho Andriamanitra Jesosy ianao rery ka makasitraka Jesosy, miteranao Jesosy, mame voninahitra anao izay, misaotra tompo, mankalaza anao, manaja anao, misaotra Jesosy satria be fitiavana ianao, tianay koa anao Jesosy, maminay anao tompo satria anao tianay voalohany, tsy nay nitia zay ray malala ao fa ianao nampianatra anay nitia, ianao nampianatra anay nitia ka misaotra anao ray satria zao tany iainanay izao dia feno fankalana, feno faharatsiana ka misaotra tompo satria ny fitiavanao no mbola anatinay ary fitiavanao mbola manjaka amin'ny fiainanay ka misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, mankasitraka Jesosy, midera Jesosy, ny voninahitra dia ho anao rery ihany. Aminaranao Jesosy no angatahako izany vavaka izany, misaotra ray malala. Aleluia, aleluia, aleluia. Amen. Amen, amen. Aleluia. Misaotra an Jesosy tsika ny amin'ny fotoanan'io dia mametraka veloha resahako tompoko dia amin'ny sabata tsika mionatsika amin'ny sabata izay vavaka amin'ny sabata zany dia amin'ny 7 ora alina atia Eropa zany ny amin'ny en direct io fa izay mivavaka amin'ny groupe moa dia amin'ny 12 atoandro aty Eropa dia amin'ny 2 tolakandro any Madagasikara zany dia ny amin'ny en direct amin'ny 7 ora alina ny sabata koa io zany dia aty Eropa zany 7 ora alina dia ny Madagasikara amin'ny 10 ora alina. Zay tompoko ny fotoanantsika dia mahireza daholo dia tahiny tompo daholo dia velomandray eo tafandriamanitra izay mbola tory eo dia mahireza izay efa andeha hiasa tahiny tompo daholo. Aleluia, amen.